rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa no fahasoavan'Andriamanitra dia toka somatsara eto isika na dia atao hoe ratsy aza ny andro. Ny sitrapony Andriamanitra dia izao ny tahatra any hatrany ny olona rehetra izay ho avy hanompo azy ka na manorana ny andro dia tsy anaiky voasakana izy. Mangatsika be ny andro tsy anaiky voasakana izy. Mafana be ny andro ny sosy ny tsara rehetra ny ho amintsika tsiraray avy omena tompo ny voninahitra dao hivavaka isika dia metraka ny fotoana mba ho tain'Andriamanitra. Raha eo an-tananao ty fotoana androany ity, misaotra anao zahay fa anapaka eto ny herinao na iza amin'ny toka eto dia ataonao matsapa fa eto anao manapaka eto ny herinao ary andro ray toa zato anay ny andro androany satria tena nompanao tokoa zahay. Tsy filan-javatra no anomponay anao na fanantenan-javatra fa mandriamanitra anao dia anompanao tokoa zahay. Ry Tompo, misaotra amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Raintsika mpitefa-tanana ny mpitarika fidiarana aokontsika tena nompony tompo amin'ny fotsika rehetra amin'ity androany ity. Alefa azy toy izy ny tehan-tananao ataovy mafy ny tehan-tananao an'i Jesosy dia andao tsika hitsangana avy hatrany satria efa eto Jesosy ty fotoana ity dia atokantsika ty fotoana ity hanompontsika an'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra sady izany ve ndao tsika mbola nofahofantanantsika dia ndao tsika hankasitraka ny fanahy masina izay miaraka amintsika eto manotrona an'izao fotoana izao. Fanahy masina misaotra anao izay ny amin'ny fanatrehanao satria fantatra efa eto ianao mitarika anay amin'ny lafiny rehetra. Ianao no mitondra anay makeo amin'ray dia mankasitraka fanahy masina satria eto ianao. Androany fanahy masina ny fo rehetra mangetaeta, ny fo rehetra mitady ianao dia ahitanao tokoa izy ho tafakambana aminao. Misaotra Jesosy fa eto ianao. Androany ty fotoana ity dia mino aho fa tena hanompo an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra ianao, amin'ny herinao rehetra sady izany ve dia andao hoe tsy hampiandohana dia andao sokafana ny momba antsika rehetra satria eto Andriamanitra, eto Jesosy. Dia aza ataona misy segondra ray akory ny aza hoe andalo fa andao ny fifatohantsika ny momba antsika rehetra hoe tsika mitodika ao amin'i Jesosy ao amin'ny fanahy masina. Dia ao anatin'ny tira voalohany ity dia andao tsika hiantso ny fanatrehan'Andriamanitra satria eto Jesosy ny fanatrehany. Fanatrehan'Andriamanitra vifanaio idineto aminay mila ny fanatrehanao izay mangetaeta ny ofenonao ny herinao fanahy masino idineto aminay vifanaio mila ny fanatrehanao izay mangetaeta ny ofenonao ny herinao fanahy masino midineto aminay. Vifanaio
fanaio mitiny toi minay mila mifanaseanao Okany fonao tena ngetaeta amin'ny tsy maraina Angetaeta no fenonao ny herinao Fanay masino Fanay masino midiny Atsoe rayo 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 Atsoyan rayo 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 Atsoe Jesu 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 Chantons Jésus 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 Nous invoquons ton nom Jésus 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 Chantons Saint-Esprit 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 Nous désirons ta présence Chante encore une fois Saint-Esprit Seigneur, tu vois chaque cœur assoiffé ce matin. Remplis-nous de ta présence, car nous ne désirons que toi. Car nous ne désirons que toi, Seigneur, en ce lieu. Amin'ity maraina ty Jesosy dia sokafanay ny fonay eto amin'ny fanatrehanao. Sy ny vaovao, vonandray ny letivay vaovao. Ny fonay androany mangetaeta anao, maniry anao. Ny faniriana tsy anatinay androany dia faniriananao fany masina. Toy ny tany mila rano, mila kasika avy aminao, mila ilay ranorana avy aminao. Amin'ity maraina ty Jesosy dia sokafo indray ny lanitra, mba andraisanay mihoatra indray ao aminao, anovozanay mihoatra indray ao aminao. Tsy tahaka nomaly tompo na tamin'iny herinandro iny na tamin'iny volana lasa iny, fa amin'izao volana vaovao zao fany masina dia miandrandra fahafenoana vaovao zay. Nous voulons marcher dans la plénitude de l'Esprit. Nous ne désirons que toi, Saint-Esprit. Nous te désirons ardemment. Androany fany masina ny fonentra mangetaeta dia ho fenonao, tsy misy na iray aza tompiala amainy fa andray zay. Et tu as un enfant Loaneta etanao amin'ity maraintsy, da tsika rilaza hoe toy ny tany mila rano zay tompo.
afaka milaza avy eny hoe tsy manaiky eo fanay eo Zatikasinao ndray Tsy manaiky eo Fafany amin'ny lanitra tananao dia aoka ianao amin'izao fotoana izao hiatoraka tanteraka any amin'ny fanamasina adinoa ny zavatra rehetra fandao androany hisaintsaina hibanjina ary andrandra mihoatra ny fanamasina toy ny tany karakainao oh mila rano Eda maniry ianao ao avifana eo Nazay tsy manaiky ao tompo Tsy manaiky ao fanay eo Ratikasinao indray Ilaiko nerinao Ilaiko nerinao Tsy manaiky ao fanay eo Ratikasinao indray Ilaiko nerinao Ilaiko nerinao Tsy manaiky ao fanay eo Ratikasinao indray Ilaiko nerinao Fanayo Ratikasinao indray Ilaiko nerinao Ilaiko nerinao Anaty fakira dia lohariny eta hitanao amin'ny tsy maraina izy ohatrany ahoana ny fatrany eta hitanao androany ato amin'ny fanatrian'Andriamanitra Milanao mihoatray Fenuzay ao izay ho fenona amin'ny taotao Tsy manaiky ao Tsy manaiky ao fanay eo Ratikasinao indray Ilaiko nerinao Ilaiko nerinao Tsy manaiky ao fanay eo Ratikasinao indray Ilaiko nerinao Ilaiko nerinao Tsy manaiky ao fanay eo Ratikasinao indray Ilaiko nerinao Ilaiko nerinao Tsy manaiky ao fanay eo Ratikasinao indray Ilaiko nerinao Ilaiko nerinao Tompo amin'ny tsy maraina ity izay aoka ny herinao no hanapaka eto aoka ny afonao no hidina eto aoka ny afonao no hirehetra eto indray andoro izay rehetra tsy namboleny tananao aoka ny afonao no anivatsiva ty anatinay oh Saint-Esprit que ton feu nous consume car nous te voulons ardemment fanemasina ianao no ilainay ianao no irinay maniry ianao fatratra ny fonay androany zay te andray ainga vaovao indray ao aminao fanemasina androany zay reratreraka paherezinao zay mila hery ho fenonao zay mangetaheta ho fenonao mihoatra izy satria eto ianao atolotra ianao zao fotoana zao mba tena armena ianao ny sehatra rehetra fanemasina prends le contrôle Saint-Esprit
Prends le contrôle, Saint-Esprit. Nous te donnons toute la place. Nous te donnons toute la place. Nous donnons place à l'Esprit. Conduis-nous, Saint-Esprit, là où tu veux que nous soyons. Ogsetu vo fechan no fnai futin fa. Eke omno avaka maita miochai, avaka mtem miochai, utakan zuswas kaleb. Heva shayara bare boshai. Ok, non, il en fanam sauf ton tao. Conduis-nous, Saint-Esprit, là où tu veux que nous soyons. Oh, nous voulons être guidés par toi. Oh, fais-nous aille. Watchnia onan fachan de taitanawa mitsimara naiti. Oh, nila no miochao, fais-nous yofana. Che noi ancora che ti tira con fare mas a sapere na se congiarea sa te put poca nyam nore chanjwai utu chanfana Chantana no, oggi noi ancora catantera con fane mas, nyafuni fana, oh arutsai, nyafuni fana inawe, prends le contrôle Saint-Esprit, oh arutsai. Harutai, nyafuni fanaina. Harutai, manjanaina, kasian punaina. Nyafuni fanaina. Harutai.
Halleluja. Aorina zany iry zany dia hivavakantsika rehetra. Tahaka ny nandraisantsika ny an Jesosy ho ao anatsika ka niketrika ho tompo ho mpamonjy. Tokony ho tahaka izany ihany koa no andraisantsika ny fanahy masina ho ao anatsika. Manana ny asany manokana mantsy izy. Izy ny fototra matokantsika mahazo hery. Izy ny fototra matoka ndre fagagana afaka hitranga eo amin'ny fiainantsika. Izy no fototra matokantsika anana finoana lehibe hiatrika ny ady rehetra ary anana finoana ny andresy. Samy mivavaka araka izany isika. Samy mivavaka araka izany isika. Halleluja. 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 Samy mivavaka araka izany antsika rehetra. Jesô, 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 omeko anao ny fiainako. Jesô, 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 omeko anao ny fiainako. Raha ny andro sisa, raha ny androko sisa, zizay mbola iainako. Atolotra anao e, omeko anao ny fiainako. Raha ny androko sisa, zizay mbola iainako. Atolotra anao e, omeko anao ny fiainako. Jesô, 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 omeko anao ny fiainako. Andriamanitra anao zahay noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao izay efa mitoetra ato anatinay. Ary alatsao aminay ny faneno masina. Ataovy mameno anay. Ataovy mameno anay. Mba tonga anay azo hery. Atonga anay voatafihery. Atonga anay anana finoana lehibe fa andresy tokoa izay amin'ity taona ity. Halleluja. Tsara aminay no tompo. Amen. Samy makatoerany avokoa tsika rehetra. Dia andaontsika hiroso hitondra ny fanatitra amin'izao marain'izao a. Androany isika no amerina ilay valopy raky dehibe fanasika anjara fanoany asan'Andriamanitra. Raky dehibe voalohany tadiarantsika amin'ity taona ity izany. Ka ho atolontsika aloha ny empafolokarena dia tatazantsika fanatitra fanaontsika mahazatra. Aorinan'izay no omentsika ny raky dehibentsika. Ndao mbola nahoira anankiray isika dia manoso tompoko.
change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Oh, par sa puissance, Par sa puissance, transforme. il Par transforme. ta puissance, Par sa puissance, tu guéris. il guérit. Oh, tu Par sa renouvelles. puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Misaotra tompo dia ho tanterahantsika androany ny fanefana ilay raky dehibe fanaontsika isam-bolana. Raky dehibe voalohany iny a amin'ny tetoana ity manaova defi anao mba tena hoe anome mihoatra no izay noeritreretinao akory azy fa Andriamanitra mahita izay ataonao izay ao anaty fonao engany ka fitahinao atsika le izy. Mbola anao hira ihany tsika rehetra ao anatin'izany dia mandroso eo namana izay manaty ny raky dehibe tompoko.
manaseana maniry mafiana fanay masino manaseana ani tsy vitanyerina na ny tanjaka na ny volana ny fiainana tsy vitanyerina na ny tanjaka na ny volana ny fiainana fa milanao fonafona milanao mandavataona fanay masina fa milanao atrany atrany rambola tany kony tany fanay masina fa milanao maniry mafianao maniry mafianao fanay masino manaseanay ianay maniry mafianao fanay masino manaseanay ani tsy vitanyerina na ny tanjakay na ny volanay ny fiainanay tsy vitanyerina na ny tanjakay na ny volanay ny fiainanay milanao fonafona milanao mandavataona fanay masino fa milanao atrany atrany rambola tany kony tany fanay masino fa milanao fonafona milanao mandavataona fanay masino fa milanao atrany atrany rambola tany kony tany fanay masino milanao milanao tonga amin'ny fotoana izay tondrako ny afatra ho antsika rehetra ny tenako amin'ity androandroany ity Nous arrivons maintenant au moment où je vais vous annoncer le message aujourd'hui. mino aho fa manakambara amintsika tsiraray avy ny tompo androany J'ai foi que Dieu a quelque chose à nous dire aujourd'hui. ary raha voarainao tsara ny afatra dia hitondranao ho amin'ny fandresena mihezinezina ny tompo Et si tu reçois bien le message, cela va te conduire à une grande victoire. ometsika toerany reto tarika vidiarany reto a Les conducteurs de louanges peuvent prendre leur place. fa vakitsika ny baiboly ao amin'ny Jérémia toko fafitambin'ny folo andiny fasivy sy ny fafolo Nous allons lire la Bible dans Jérémie chapitre 17, versets 9 à 10. samy mihaino tsara fa toy izao ny voasoratra Soyez bien attentifs, voici ce qui est écrit. ny fo dia mamitaka mihoatra no zavatra rehetra sady manana aretina tsy azo sitranina iza moa no mahafantatra ny aminy
izao Jehova no mpandika ny fo sy mpamatatra ny fo mba nomeny ny olona rehetra araka ny aliany avy dia araka ny vokatry ny asany. Le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. Matthieu toko fadimy andininy fahavalo. Matthieu chapitre 5, verset 8. Tenin'Andriamanitra fahintsika rehetra io teny io. Voici le message de Dieu pour chacun de nous. Toy izao no voasoratra. Sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Voici ce qui est écrit. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mbola veriko vakina indray a sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Je relis encore. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ny afatra entiko anareo amin'ity androandroany ity dia afatra mikasy amin'ny fo maratra. Le message que je vous donne aujourd'hui concerne les cœurs brisés. Aorinan'ny afatra entiko dia ataoko ny vavaka fanasitranana sy ny vavaka fanafahana. Pendant ce message, il y aura une prière de guérison et une prière de délivrance. Mino afa raraisinao tsara ny afatra entiko ka ankatoavinao dia izao. J'ai foi que si tu reçois bien ce message et que tu obéis à ce message, Ho sitrana ny fonareo zay maratra toka eto. les cœurs qui sont blessés seront guéris aujourd'hui. Ary ala aminareo ihany koa ny fanaratsy zay namatotra ny fonareo hatramin'izay. Et les esprits mauvais qui ont lié votre cœur vont partir. Tsara ny afantarantsika fa mpanao sakana andro zavatsoa sy rehefa soavana natao ho an'ny olon'Andriamanitra ny fo maratra sy ny devoly mpamatotra ny fo. Les cœurs blessés et le diable qui lie le cœur empêchent et tendent des obstacles aux bénédictions de Dieu. No zany amin'ity androandroany ity dia tsy maintsy tranona ny fo maratra ary tsy maintsy sorona eo aminao ny fanaratsy zay namatotra ny fo. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut guérir les cœurs brisés et les esprits mauvais qui ont lié les cœurs vont partir. Tena sitrapon'Andriamanitra ny aneo an'izany rehetrarehetra izany eo amintsika olon'Andriamanitra. C'est vraiment la volonté de Dieu de réaliser cela sur le peuple de Dieu. Mino aho fa aoriana ny vavaka fanasitranana ny fo maratra sy aoriana ny vavaka fanesorana andreo fanaratsy namatotra ny fo dia. J'ai foi qu'après la prière de guérison et après la prière de délivrance des cœurs blessés et des esprits mauvais qui partent, Hotsapanao amin'izay fa Andriamanitra marina sy matoky ny Andriamanitra zay vavantsika. vous allez vraiment expérimenter que le Dieu que nous adorons est un Dieu juste et fidèle. Angamba hatramin'izay nirorosana ihany ianao hoe tena marina ve io Andriamanitra io, tena matoky ve io Andriamanitra io, fa aorinany fanasitranana ny fo maratra sy ny fanesorana ny fanaratsy namatotra ny fo dia ho tsapanao ny fahamarinan'izany. Peut-être qu'auparavant tu doutais, est-ce que Dieu est vraiment juste et fidèle? Mais après la guérison et après la délivrance des esprits mauvais qui lient le cœur, vous allez vraiment ressentir cette vérité. Ho tsapanao ihany koa ny fahatanterany teny fikasan'Andriamanitra voasoratra ato anaty Baiboly ity. Tu vas vraiment voir aussi l'exaucement des promesses de Dieu qui sont dans la Bible. Ho marina aminao le teny nambarany anjely hoe tsisy ho tanteraka ny teny rehetra naloka ny vavan'Andriamanitra. Et cette parole va se réaliser dans ta vie, que toutes les paroles de Dieu se réalisent toujours. Averiko ndray matsy le teny nataoko tery aloha hoe ny fo maratra sy ny fo vofatry ny devoly dia manakana andreo zavatsoa sy rehefa soavana mba tsy ho tanteraka eo fiainantsika. Je répète encore que les cœurs blessés et les cœurs qui sont liés par le diable empêchent les bénédictions de Dieu d'arriver dans notre vie. Manarak'izany ihany koa ho tsapana faingana ny fahatanteran'ny tsodrano sy ireo teny efa navotsitray ho anareo tamin'ny fiandohan'ny taona. Et à part cela, tu vas voir très vite la réalisation des bénédictions et des paroles que nous avons relâchées en début d'année. Tena faingana mihitsy ny atanteran'izany eo amintsika riavana malala. Cela va vraiment se réaliser très vite dans notre vie. Ny antony satria rava le mpanao sakana.
La raison, c'est parce que les blocages sont brisés. Andoko vertsika vakina le Jérémia toko fafito amby folo andiny fasivy sy ny fafolo. Nous allons relire Jérémie chapitre 17, versets 9 à 10. Ny fo dia mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra sady manana aretina tsy azo tranona. Iza no mahafantatra ny aminy. Izao Jehova no mpandika ny fo sy mpamatotra ny fo mba hanomeny ny olona rehetra araka ny aliany avy dia araka ny vokatry ny asany. Le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. Araka ny voalaza amin'ny andininy fafolo dia manara-maso sy mandika ny fon'ny olombelona lay Andriamanitra naharinandra sy ny tany. Selon ce qui est écrit au verset 10, le Dieu qui a créé le ciel et la terre explore le cœur des êtres humains. Ny fontsika tsiraray avy toka eto dia arahan'Andriamanitra maso ary dininy isan'andro san'andro. Le cœur de chacun de nous qui sommes ici, Dieu l'observe et il l'examine chaque jour. Ary miankina amin'ny fahitan'Andriamanitra ny fontsika no hitahian'Andriamanitra ny olon'Andriamanitra na tsy hitahian'Andriamanitra ny olon'Andriamanitra. C'est selon ce que Dieu voit dans notre cœur qu'il bénit le peuple de Dieu ou qu'il ne bénit pas le peuple de Dieu. Araka ny anambarako dia aloha zao. Et nous allons voir ceci. Raha mbola maratra ilay fo na maloto na mbola voafatry ny devoly ny fo dia voasakana avokoa ny zava-tsoa rehetra na ny fahasoavana rehetra tokony ho antsika. Si le cœur est blessé ou si le cœur est encore lié par le diable, toutes les bénédictions ne peuvent pas arriver dans notre vie. Tena voasakana ara-baka teny. C'est vraiment en péché littéralement. Maro amin'ny olona nefa no mbola manana fo maratra sy maloto amin'izao vaninandro zao. Et pourtant, plusieurs personnes ont encore des cœurs blessés et des cœurs impurs Ary actuellement. tsy vitsy amin'ny olona ihany koa no mbola manana fo voafatry ny devoly amin'izao vaninandro zao. Et plusieurs personnes ont encore un cœur qui est lié par le diable actuellement. Areto dia milaza aminareo fa nisan'ny olana eto fo maratra sy maloto ary nisan'ny olana eto fo voafatry ny devoly dia ireto. Parmi les personnes qui avaient le cœur blessé et impur, le cœur lié par le diable, il y a ceci. Ny fo maratra sy maloto ny fo voafatry ny devoly dia mitondra aretina. Les cœurs blessés et impurs, les cœurs liés par le diable apportent des maladies. Anisan'ny aretina entiny dia ny areti-po. Parmi les maladies qu'il apporte, ce sont les maladies cardiaques. Aretina tena mampahory sy mampijaly ny olombelona ny areti-po. C'est vraiment une maladie qui est vraiment très douloureuse pour les hommes. Ary tsy vitan'izany fa araka voalaza baiboly aretina sarotra sitranina. Et comme dit la Bible, c'est une maladie difficile à guérir. Zay ny voalaza amin'ilay Jérémie toko fafito ambin'ny folo andininy fasivy. C'est ce qui est écrit dans Jérémie chapitre 17, verset 9. Misy fotoana aza le olona azony areti-po vokatry ny fo maratra vokatry ny fo voafatry ny devoly dia maheno fanetanana ao amin'ny fony izy. Parfois, les personnes qui ont des maladies cardiaques, à cause du fait que le diable les lie, ils ont des douleurs dans le cœur. Ary mahazo ny vatany ray manontolo mihitsy ilay fanetanana avy ao amin'ny fony. Et cette douleur qui part de son cœur atteint tout son corps. Tsy resahana intsony ny fiovan'ny vatan'ilay olona zay marary ao amin'ny fo. Et le corps de cette personne qui a mal dans le cœur change également. Be dia be mihitsy miova eo amin'ny vatany toy ny hoe votovoto. Beaucoup de choses changent sur son corps. Par exemple, il y a des enflures. Ary ankoatran'izany ataon'ilay fo maratra sy ny fanahy mamatotra ny fo mavesatra ao anatin'ny fony ao. Et à part cela, dans son cœur qui est blessé et l'esprit qui lie son cœur, il y a une lourdeur. Ho an'ny olona zay sendran'izany dia mahatsapa hoe ory sy fadiranovana be mihitsy izy. Les personnes qui sont atteintes de cela ressentent vraiment beaucoup de souffrance et de douleur. Fa ankoatran'izany ihany koa ny areti-po eto ny fo maratra sy ny famatorana ny devoly dia aretina mandany vola.
Mais à part cela, il y a aussi des maladies qui sont entraînées par les maladies de cœur. aretina mampahantra, Les maladies qui donnent la pauvreté. aretina mahafaty, Des maladies qui entraînent la mort. satria aretina sarotra sitranina hoy ny baiboly. Parce que la Bible dit que c'est une maladie qui est difficile à guérir. Tena sarotra sitranina raha-baky teny. C'est vraiment difficile de guérir littéralement. Isaorany nefa tompoandriamanitra tsy toriavana. Mais nous remercions le Dieu Tout-Puissant. Fa lehibe tena lehibe ny fitiavany antsika zanak'olombelona. Parce que son amour pour nous est vraiment très grand. Tamin'izany fotoana zany no nanao teny fikasana Andriamanitra. En ce temps-là, Dieu a donné une promesse Fa hanasitrana ny olona rehetra izay marary izy. qu'il va guérir tous les malades. Na inona aretina maso ny olona efa nanao teny fikasan'Andriamanitra fa hositraniny ny olona marary. Quelles que soient les maladies, Dieu a déjà promis qu'il allait guérir les malades. Hositraniny ianao izay marary toka eto. Il va guérir vous tous qui êtes malades ici. Toy ny aretina rehetra matsy ny areti-po vokatry ny fo maratra. Parce que les maladies cardiaques qui sont entraînées par les cœurs blessés Toy ressemblent ny à toutes les aretina maladies. rehetra ihany koa ny areti-po vokatry ny famatorany devoly. Les maladies de cœur entraînées par le diable sont aussi des maladies ordinaires. Sarotra sitranina ny areti-po hoy ny baiboly. C'est difficile de guérir les maladies de Fa cœur. azon'Andriamanitra sitranina amin'ny fomba mahagaga kosa. Mais Dieu peut le guérir d'une façon extraordinaire. Ka androany zany zao ho anareo izay marary ao fo vokatry ny fo maratra na vokatry ny asa devoly, mino matoky fa hositran'Andriamanitra ianao. Et donc aujourd'hui, vous tous qui avez des maladies cardiaques à cause des cœurs blessés ou à cause de l'œuvre du diable, ayez la foi que vous serez guéris aujourd'hui. Raisoanao ty teny fikasana anankiray ity voalaza ao boky Jérémie toko fahatelo amby telopolo andimy fahenina. Recevez cette promesse écrite en Jérémie chapitre 33 verset 6. Dia indro tanterako tokoa ny fanatranana azy, eno hositraniko izy areseko amin'ny aren'ny fiadanana sy ny famarinana. Cependant, je vais lui donner la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de vérité. Vonina ny anamarina an'io teny nataon'io Andriamanitra amin'ity androandroany ity. Aujourd'hui, Dieu est prêt à confirmer cette parole. Ka velomy ny fanantenanao. Alors garde l'espérance. Ho anareo izay maratra, ho anareo izay misy areti-po vokatry ny fo maratra hositranina ianao androany. Vous qui avez une maladie de cœur à cause des cœurs blessés, vous serez guéris aujourd'hui. Zao ihany koa ny voasoratra ao amin'ny Salamo fa 1:7. Voici ce qui est écrit aussi dans Psaume chapitre 41 verset 3. Jehova no anazy eo ambonin'ny farafara hitsabona azy. Ny fandriny rehetra eo parariny dia ovanao. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au pouvoir de ses ennemis. Marina sy matoky amin'ny teny nambarany ny tompon'Andriamanitra tsy toriavana. L'Éternel Dieu Tout-Puissant est juste et fidèle dans sa parole. Ka za mirorosana mihitsy ianao amin'ity androandroany ity. Alors ne doute pas aujourd'hui. Fa ny aretina misy eo aminao hositraniny. Parce que ta maladie, il va le guérir. Ny aretin'ny po vokatry ny fo maratra hositraniny. Les maladies cardiaques qui résultent des cœurs blessés, il va les guérir. Ny areti-po vokatry ny asa devoly hositraniny. Les maladies cardiaques qui résultent des œuvres du Ho diable. tanteraka amin'ity androandroany ity zany ry havana. Cela va se réaliser aujourd'hui, bien-aimés. No zany mitoana anareo zay marary ao amin'ity androandroany ity ny ino fa efa eto lay Andriamanitra mpanasitrana. Aussi, je vous invite, vous qui êtes malades, à croire que le Dieu qui guérit est ici. Eto Jesosy Kristy le zanak'Andriamanitra ny ran'Andriamanitra ho fitaovana anasitrana ny olona marary. Jésus-Christ est ici, Dieu l'a envoyé pour être un instrument pour guérir les malades. Ataoko fa efa hainareo tsy enjery ny voalaza amin'ny baiboly hoe fa naiza no iagonany roa olona roa na ny olona telo amin'ny anaran'i Jesosy dia eo voany izy. Je crois que vous connaissez déjà par cœur le verset qui dit que là où 2 ou 3 s'unissent au nom de Jésus, il est au milieu. Dia ankoatran'izany rehetrarehetra zany efa nanao dikana lehibe mihitsy Andriamanitra ho fanasitranana ny olombelona izay marary. Et à part cela, Dieu a déjà fait un grand pas pour guérir les malades. No zany velomy fanantenanao fa hositraniny tokoa ianao izay marary.
Alors réveille ton espérance que Dieu va te guérir si tu es malade. Ndridrindrindra ianareo zay marary vokatry ny ratra-po. Surtout vous qui êtes malades à cause des cœurs blessés. Na ianareo zay marary vokatry ny asana devoly. Ou vous qui êtes malades à cause de l'œuvre du diable. Ny dikana nataon'Andriamanitra raitsy tamin'izany dia izao. Ce que le Dieu Tout-Puissant a fait en ce temps-là, c'est ceci. Nomeny ny zanan'ilay tokana atao hoe Jesosy. Il a donné son Fils unique appelé Jésus. Nampidin'Andriamanitra tety ambony tany ny zanan'ilay tokana atao hoe Jesosy. Dieu a fait descendre son Fils unique sur terre, son Fils appelé Jésus. Natolotr'Andriamanitra natao sorona teo ambony hazo fijaliana ny zanan'ilay tokana atao hoe Jesosy. Dieu a donné en sacrifice sur la croix son Fils unique appelé Jésus. Ary navelan'Andriamanitra nokapohana tamin'ny karavasy jiosy ny zanan'ilay tokana atao hoe Jesosy. Et Dieu a laissé son Fils être meurtri, son Fils unique appelé Jésus. Ary na ambony zany navelan'Andriamanitra ho faty teo ambony hazo fijaliana ny zanan'ilay tokana atao hoe Jesosy. Et par-dessus tout, Dieu a laissé son Fils unique mourir à la croix, son Fils appelé Jésus. Ny tanjon'Andriamanitra amin'izany dia izao. Le but de Dieu, c'est ceci. Ankoatra ny famonjena ny fanahintsika. À part le fait de sauver notre âme, Ankoatra ny famahana ny olana misy amintsika olombelona. à part le fait de résoudre nos problèmes, Dia nataon'Andriamanitra niatra tamin'i Jesosy zany eny avokoa zany trandrahiritrany ho fanasitranana ny olona marary. Dieu a fait que cela arrive à son Fils Jésus pour guérir tous les malades. Tafiditra ao anatin'ny aretina tian'Andriamanitra ho sitranana ny areti-po vokatry ny fo maratra sy vokatry ny famatorany devoly. Parmi les maladies que Dieu veut guérir sont les maladies cardiaques qui résultent des cœurs blessés et des cœurs Atao liés par le vakitsika ny diable. Petera voalohany toko faharoa dia efatra amby roapolo. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Ary Jesosy tondra fahotatsika tamin'ny tenany teo ambony azy io mba ho fatiny amin'io tesika fa ho velany amin'ny famarinana. Tapa faharoa ary ny dia kapoka tamin'i Jesosy no nasitranana anareo. Jésus a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix afin que libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Mazava be mihitsy ny voasoratra fa nataon'Andriamanitra niaran-kapoka Jesosy mba ho fanasitranana ny olona rehetra izay marary. Ce qui est écrit est très clair que Dieu a permis que Jésus ait des blessures pour guérir tous ceux qui sont malades. Dikany teny io dia hoe misy herin'Andriamanitra manasitrana ao amin'ny kapoka nazo an' Jesosy. Cette parole signifie qu'il y a une puissance de Dieu qui guérit dans les blessures de Jésus. Koa mino isika rehetra toka eto androany Et si nous croyons, nous tous qui sommes ici, fa mpanasitra tokoa Andriamanitra que Dieu guérit vraiment ary rehefa nokapohana Jesosy zanany ho fanasitranana antsika et que Jésus, son Fils, a été meurtri pour nous guérir, dia ho sitrana tokoa ianao. tu seras vraiment guéri. Ho sitrana ny fonao maratra. Ton cœur blessé sera guéri. Ho sitrana ny areti-ponao. Tes maladies seront guéries. Ho sitrana ny fonao nogadrainy devoly. Ton cœur qui était lié par le Iala diable aminao ny sera fanatanana guéri. rehetra. Les douleurs vont te quitter. Ho sitrana ianao aoriana ny vavaka izay ataoko anareo. Tu seras guéri après la prière que je Ho vais faire. sitrana koa ianao aoriana ny délivrance ho ataoko. Tu seras guéri après la délivrance que je vais faire. Efa miandra an'izany Andriamanitra amin'ny androandroany ity. Dieu attend déjà cela aujourd'hui. Fahasoavana lehibe ho anao fatokavana ho eto. C'est une grande grâce pour toi. Raiso hoe fahasoavana ho anao. Reçois-le comme une grâce pour Fa toi. raha ny toetrandro no jerena Parce que si nous regardons le tsy climat, tonga eto ianao. tu ne serais pas Tsy venu ho avy ici. eto ianao. Tu ne serais pas venu Satria ici. hitantsika cyclone. Parce que nous voyons le cyclone. Hitantsika ny ranonorana. Nous voyons qu'il y a la pluie. Fa tonga ihany ianao. Mais tu es quand même venu. Satria efa nataon'Andriamanitra ao anaty lisitra hositranina ianao. Parce que tu es parmi la liste que Dieu va guérir. Hositran'Andriamanitra ny areti-po vokatry ny fo maratra. Dieu va guérir les cœurs qui résultent des cœurs blessés. Hositran'Andriamanitra ihany koa ny areti-po vokatry ny asan'ny devoly. Dieu va aussi guérir les maladies cardiaques qui résultent de l'œuvre du diable. Ho ataon'Andriamanitra aminareo anie izany. Dieu va le faire aujourd'hui. Anisan'ny olana ray lehibe ihany koa dia ity. Et voici ce qui est aussi important. Ary tonga sakana ho an'ireo zavatsoa sy ireo fahasoavana izay nomanin'Andriamanitra ho antsika zanak'olombelona izay azy.
Cela est un obstacle à toutes les bénédictions que Dieu a préparées pour les êtres humains, pour son peuple. Araka volasany baiboly ity matsy Selon ce qui est écrit dans cette Bible, maro be mihitsy reo zava-tsoa zay efa lomanin'Andriamanitra ho an'ny olona zay azy. il y a beaucoup de bienfaits que Dieu a préparés à son peuple. Antsoina hoe fahasoavany izany rehetra izany. Tout cela, ce sont des bénédictions. Satria tsy mendrika omenan'izany isika fa noho ny amin'i Jesosy dia omen'Andriamanitra an'izany isika. Parce que nous ne méritons pas de le recevoir, mais grâce à Jésus, nous le recevons. Io zava-tsoa sy ireo fahasoavan'ireo dia izao. Tous ces bienfaits et ces grâces sont ceci. Araka volasany baiboly ao boky Korintiana, Comme il est écrit dans le livre de Corinthiens, zavatra tsy mbola hitan'ny masonao, ce sont des choses que tes yeux n'ont tsy pas mbola vues, iain'ny sofonao, que tes oreilles n'ont pas entendues, tsy mbola tafiditra tao am-ponao. qui ne sont pas encore arrivées dans Amin'izao ton tsika cœur. miteny izao, À l'heure actuelle, efa voman'Andriamanitra ho an-danitra le izy. Dieu l'a déjà préparé dans le ciel Omena ho an'ireo olony, pour le donner à son omena ho peuple, antsika toka eto. pour le donner à nous tous qui sommes Noho ici. izany tsy maintsy esorina ny sakana, C'est pourquoi nous devons enlever les tsy maintsy obstacles. tranona fona maratra, Tu dois guérir ton cœur blessé. tsy maintsy esorina ny devoly namaritra ny fonao. Il faut faire partir le diable qui a lié ton cœur. Araka ny nambarako taminareo teo a, Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, anisan'ny olona ray lehibe ary sakana mba tokany zava-tsoa sy ny fahasahoana tsy ho tanteraka dia ity. parmi les grands problèmes et les obstacles qui empêchent les bénédictions Sarotra d'arriver, amin'ny olona manana fo maratra sy ny olona voafaritry ny devoly amin'ny fo ny mamela heloka. c'est difficile pour les personnes qui ont le cœur blessé et qui sont liées par le diable de pardonner. Tena sarotra be ihany mihitsy le izy. C'est vraiment très difficile pour cette personne. Isan'andro dia maloto foana ny fony. Chaque jour, son cœur est impur. Isan'andro tsarony foana zavatra ratsy nataon'ny olona azy. Chaque jour, il se rappelle du mal qu'on lui a fait. Isan'andro manosona ireo olona zay ao am-pony izy. Chaque jour, il a des sentiments amers par rapport aux personnes qui sont dans son cœur. Rehefa koa manarika ity fotoana ity, Chère assemblée qui assistait à ce culte, tsy mety amin'Andriamanitra zany. cela n'est pas convenable devant Tena tsy Dieu. mety amin'Andriamanitra zany. Cela n'est pas convenable devant Marina Dieu. fa ratsy ny zavatra nataon'ny olona anao. Certes, quelqu'un t'a fait du mal. Marina fa tsy zaka lanjaina ny zavatra nataon'ny olona anao. Certes, tu n'arrives pas à supporter ce qu'on Fa t'a tsy fait, mety amin'ny olon'Andriamanitra. mais cela n'est pas convenable Ny pour le maloto peuple fo de Dieu isan'andro. d'avoir le cœur impur chaque Tsy jour. mety amin'ny olon'Andriamanitra. Cela n'est pas convenable Ny pour le matsiaro peuple ireo de zavatra Dieu ratsy nataon'ny olona anao. de toujours se souvenir du mal qu'on t'a fait. Tsy mety amin'Andriamanitra ihany koa ny manosona ireo olona nanisy ratsy anao. Cela n'est pas convenable non plus de maudire ceux qui t'ont fait du mal. Zany ake no antony natoka Jesosy ny teny ity teny ity. C'est pourquoi Jésus a dit ceci. Hoy izy ao boky Marka toko faharika ambin'ny folo andininy fadimy amby roapolo. Il a dit dans le livre de Marc, Toko faharika ambin'ny folo andiny fadimy amby roapolo. Marc chapitre 11, verset 25. Raha mandoalika mivavaka ianareo Jesosy, Jésus a dit que si vous vous agenouillez pour prier ka ianareo no matsiaro fa misy olona anananareo alahelo any. et que tu te souviens que quelqu'un t'a offensé Satria nanisy ratsy anareo izy. parce qu'il t'a fait du mal, Satria nanao fa nitondra fanafotona ho anareo izy. parce que cette personne était une pierre d'achoppement, Dia lasa maratra ny fonao. ton cœur est blessé Ary nahita lalana ndritra tao amin'ny fonao ny devoly. et le diable a trouvé accès dans ton cœur. Dia hoy Jesosy ao amin'ny Marka 11:25 io. Et Jésus a dit dans Marc chapitre 11, verset 25, Eny eo ihany dia avy alao ny eloko zany olona zany. à l'instant même, pardonne cette personne. Na fantany ratsy nataony na tsy fantany ratsy nataony, eny eo ihany avy alao ny eloko zany olona zany ho Jesosy. Qu'il réalise le mal qu'il a fait ou qu'il ne le réalise pas, à l'instant même, pardonne cette personne, dit Jésus. Zany akio no antony natoka Jesosy ny teny ao Matthieu toko fadimy andininy fahavalo. C'est pour ça que Jésus a aussi dit dans Matthieu chapitre 5, verset 8, Ho Jesosy manao hoe sambatra ny madio am-po fa izy no atan'Andriamanitra. Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Na iza milaza ny tenany olon'Andriamanitra raha ohatra ka
tsy mbola namela heloka andreo olona nanisy ratsy azy izy. Quiconque se dit homme ou femme de Dieu alors qu'il n'a pas encore pardonné à ceux qui lui ont fait du Raha mal, ohatra ka mbola maloto foana ny fony, si son cœur est toujours impur, tsy mety madio mihitsy. si son cœur ne peut pas être pur, Mazava teny Jesosy fa tsy ahitan'Andriamanitra zany olona zany. la parole de Jésus est claire, cette personne ne verra pas Dieu. Tsy ahitan'Andriamanitra zany olona zany ho Jesosy. Cette personne ne verra pas Dieu, dit Jésus. Tsy misy fomba hafa matsy ankoatra ny fanadiovana fo raha te ahitan'Andriamanitra ny olona iray. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour voir Dieu sauf le fait de purifier son cœur. Noho izany amin'ity androany ity, C'est pourquoi aujourd'hui, mba ahafahan'Andriamanitra manasitrana ny fona maratra, pour que Dieu puisse guérir ton cœur blessé, mba ahafahan'Andriamanitra manafaka ireo fanaratsy mamatotra fonao amin'ny alalan'ny vavaka izay atao amin'ny mpanompony. pour que Dieu puisse chasser les esprits mauvais qui lient ton cœur à travers la prière que je vais faire. Avy alao avokoa ny heliko ireo olona rehetra zay nandratra ny fonao. Pardonne à tous ceux qui ont blessé ton cœur. Na nandratra ny fonao tamin'ny alalan'ny teny izy, na nandratra ny fonao tamin'ny alalan'ny asa izy. Qu'ils aient blessé ton cœur à travers leurs paroles ou qu'ils aient blessé ton cœur à travers leur agissement. Ary isika izay mahatsapa tena hoe maratra fo na voafatry ny devoly ny fotsika. Et nous tous qui ressentons que nous avons le cœur blessé ou que le diable lie Amty notre cœur, androany ety takin'Andriamanitra mba hibebaka sy hanao fifolana amin'Andriamanitra mihitsy. aujourd'hui, Dieu demande à ce que nous nous repentons devant Dieu. Tsy ny olona nanisy ratsy anao sy nanafotonanao no takinao mba hibebaka, fa ianao amaha olon'Andriamanitra anao no takin'Andriamanitra mba hibebaka. Ce ne sont pas les personnes qui t'ont fait du mal ou qui t'ont blessé qui doivent se repentir, mais c'est toi que Dieu attend que tu te repentes. Asa ilitiany amin'ny hafa ny antony matokanao maratra fo na matokanao voafatry devoly ny fonao. Ne te justifie pas par rapport aux autres pourquoi tu as le cœur blessé ou pourquoi est-ce que le diable lit ton cœur. Aferan'isy Andriamanitra izany. C'est l'affaire de cette personne. Fa avec netsika Dieu. olon'Andriamanitra mila manao fifonana sy fibebana raha ohatra ka navelanao ho naratra ny fonao na hoe navelanao ho tapahany devoly ny fonao. Mais pour nous qui sommes le peuple de Dieu, nous devons nous repentir si nous avons permis que notre cœur soit blessé ou que notre cœur soit lié par les esprits mauvais. Atao fianatra ho antsika rehetra ke ity tantarako aminareo ity e. Écoutez bien cette histoire que je vais vous raconter. Ny tantaran'ny Rahely vadiny Jakob. L'histoire de Rachel, la femme de Jacob. Rahely no vadiny Jakob. Rachel est l'épouse de Jacob. Raha tokony ho izy Rahely dia natao andray zava-tsoa sy fahasoavana be mihitsy satria nanambady lehilahy na tsodrany tena tsodrany lehibe. En principe, Rachel devait recevoir beaucoup de bienfaits et de bénédictions parce qu'elle a épousé un homme qui était vraiment béni par Dieu. Kanefa indrisy fa izy ndray no nanana olana teo amin'ny fiainany. Malheureusement, elle avait des problèmes dans sa vie. Inona ny antony? Pourquoi? Satria nankahala an Léa rahavaviny izy. Parce qu'elle haïssait Léa, sa sœur. Satria nalainy Léa rahavaviny Jakoba vadiny. Parce que Léa, sa sœur, a pris Jacob pour époux. Zany no tranga no lay fomban-drazana nisy teo amin'ireo jiosy. C'est ce qui s'est passé à cause de la tradition des Juifs. Hoy toy izao ny fomban-drazana zareo. Voici leur tradition. Tsy mety aminay ny manome ny zandriny anambady mialoha ny zokiny. Le père ne peut pas donner sa fille se marier avant la fille aînée. No zany Rahely aloha nomena ho vadinao, Léa aloha nomena ho vadinao, zay vao mahazo manambady an'i Rahely ianao. Alors, il a d'abord donné Léa pour épouse, c'est là qu'il peut donner Rachel. Naratra ny fon'ny Rahely tamin'izany fotoana izany. Rachel avait le cœur blessé en ce temps-là. Naloto tamin'ny Léa ny fony Rahely tamin'izany fotoana izany. Le cœur de Rachel était mauvais par rapport à Léa. Tena nialina Léa Rahely tamin'izany fotoana izany. Rachel était vraiment jalouse de Léa. Maro be mihitsy ireo zavatra nandratra ny fony Rahely tamin'izany fotoana izany. Et son cœur était blessé en ce temps-là.
vokany Le résultat, vokany lasa momba Rahely. Rachel est devenue stérile. Tsy nahazo taranaka Rahely. Elle n'avait pas de descendance. lay vehivavy atao hoe Léa zay nankalainy naka ny vadiny no nomeny Andriamanitra taranaka. La fille appelée Léa, qu'elle haïssait et qui a pris son époux, Dieu lui a donné des enfants. Fa izy zay tena tompom-bady tsy nomeny Andriamanitra taranaka. Mais elle, qui est vraiment la propriétaire de l'époux, Niara-niozina izy elle n'a pas eu de descendance, elle a eu une malédiction. satria tsy mety amin'Andriamanitra amin'ny maha-olon'Andriamanitra azy ny makahala. Parce que Dieu n'était pas d'accord qu'elle avait un cœur qui Toy ny haïssait. hoe maloto fo, Par exemple, un cœur mauvais. toy ny hoe mialona. Par exemple, la jalousie. Atao ke fakitsika ny voalaza baiboly ao amin'ny Genesis 3:20. Nous allons lire ce qui est écrit dans la Bible, dans Genèse, chapitre 29, verset 31. Ary rehefa hitan'i Jéhovah fa nankalaina Léa, le nahaka ny Jakoba, vadiny Rahely, dia nampananan'anakazy Andriamanitra. Zany hoe nomeny Andriamanitra zanaka indray le nahaka vadin'olona. Fa Rahely tompom-bady kosa voasoratra io momba. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il lui permit d'avoir des enfants, tandis que Rachel était stérile. Tian'Andriamanitra ambara amin'izany rehefa fiangonana toka eto dia izao. Ce que Dieu veut annoncer par ce message, c'est ceci. Tsy mety amin'Andriamanitra ny mamela ny fon'ny olon'Andriamanitra aratra sy aloto. Dieu ne veut pas que le cœur de son peuple soit impur et blessé. Tsy mety amintsika mihitsy ny mamela ny fontsika aratra sy aloto. Cela ne nous convient pas d'avoir le cœur blessé et impur. Na inona antony Quelle que soit la raison, fa ny andrasan'Andriamanitra amintsika dia fo madio mais ce que Dieu attend de nous, c'est un cœur pur, ary fo mahay mamela heloka. un cœur qui sait pardonner. Fa anjaran'Andriamanitra ny mamaly zay fahavalontsika. Mais c'est à Dieu de se venger de notre ennemi. Atao avianatra ho antsika ihany koa ity tantara manaraka ity. Écoutez aussi cette histoire-ci. Efa nambarako teto zany ray andro. J'ai déjà dit un jour, Tonga tao amin'ny borako vehivavy anankiroa. il y avait deux femmes qui sont entrées dans mon bureau. Ny ray amin'ny vehivavy io mpino ato amintsika. L'une de ces femmes est une croyante dans notre église, Fa nanankiray mpino avy any amin'ny fiangonana rahavavy. mais l'autre est une croyante dans une autre église. Io fiangonana rahavavy io fiangonana tena tsara. Cette autre église est une bonne église. Mana fahasoavana manasitrana ny marary. Ils ont aussi la grâce de guérir les malades. Kanefa ty mpiangona ao amin'ity dia marary tsy mety sitrana mihitsy. Et pourtant, cette personne qui vient de cette église était malade, elle n'était pas du tout guérie. Zay no antony natonga azy ny olona tamiko niaraka tamin'ny olona mivavaka ato amintsika. C'est pourquoi elle est venue me voir avec la personne qui prie chez nous. Dia mazava be fa nivavako an'io ramatoa marary io aho. Et j'ai prié pour cette femme qui était malade. Niveriny izy afaka vitsivitsy fa tsy sitrana mihitsy. Après quelques jours, elle est revenue, elle n'était pas guérie. Dia mbola nitoizako ihany nivavaka ho an'io ramatoa marary io. Et j'ai continué à prier pour cette femme qui était malade. Fa tsy nety sitrana mihitsy izy. Elle n'était pas du tout guérie. Verimberina izy mba ametrako tanana fa tsy nety sitrana mihitsy. Elle est revenue plusieurs fois pour que je lui impose les mains, mais elle n'était pas du tout guérie. Ny aretina nahazo azy tamin'izany fotoana zany le aretim-behivavy mandeha raha ireny. La maladie qu'elle a fait, c'est la maladie où elle avait du sang qui coulait. Efa nandeha raha nandritsy ny roa taona izy. Elle avait du sang qui coulait pendant 2 ans. Dia tonga ositra tanteraka ny vatana. Et elle était vraiment malade. Lasa mahimy tanteraka izy. Elle est devenue très maigre. Dia rehefa tamin'ny farany rehefa tsy sitrana izy dia nasaiko niala lay mpivavaka tato amintsika. Et après, comme elle n'était pas du tout guérie, j'ai dit à la personne qui priait chez nous de partir. Dia nantanan'io ramatoa marary tsy mety sitrana io mihitsy aho hoe mba tantara ho amiko ny tantaram-piainanao. Et j'ai demandé à cette femme qui ne pouvait pas être guérie, raconte-moi ton histoire. Ka rehefa no tantarainy ny tantaram-piainany dia teo no nahitako hoe ny fony dia maratra. Et quand elle a raconté son histoire, j'ai vu que son cœur était blessé.
Ary ny fony voafatry ny fanaratsy. Son cœur était lié par l'esprit mauvais. Lasa misy fakalana ny fony. Elle avait de la haine dans son cœur. Lasa maloto ny fony. Son cœur était impur. Na dia pino aza izy efa nandray Jesosy dia tsy mba manana fo madio izy. Même si c'était une croyante et qu'elle a déjà reçu Jésus, elle n'avait pas le cœur pur. Hoy izy tamin'izany fotoana izany. Et elle m'a dit en ce temps-là, Manambady aho izy izy. j'ai un époux Ary ny vadiko maditra. et mon époux commet l'adultère. Mampirafy ny vadiko. Mon époux commet l'adultère. Ary vita ny vadiko ny mitondra ny rafivaviko miditra makao amin'ny tranonay. Et mon époux arrive à emmener cette autre femme dans notre maison. Dia melo ny dirana amin'ny efitrano misy any amin'ny vady dia mandalo efitrano ray voalohany aloha izahay. Et avant d'entrer dans la chambre où il y a moi et mon époux, il passe d'abord par ma chambre. Eo amin'io sambra io eo amin'ny efitrano voalohany io any matoritory amin'ny canapé ozy izy. Dans cette chambre, je m'allonge sur le canapé, dit-elle. Tsy dia mandeha na indreo fa matetika aloha izy hoy zao zavatra zao hoy izy. Ce n'est pas seulement une ou deux fois, mais cela fait plusieurs fois, dit-elle. Tonga avany ny vadiko miaraka amin'io rafivaviko io. Mon époux arrive avec cette autre femme Dia lasa ry zareo miditra makao amin'ny sambra misy anay. et ils vont dans notre chambre Dia idiny ny varavarana. et ils la ferment à clé. Ary ilay vehivavy rafivaviko kosa dia mavita mandatsa ay zay marary matory ambony canapé. Et cette autre femme arrive vraiment à se moquer de moi qui m'allonge sur le canapé. Tsisy azoko atao mihitsy tamin'izany fotoana izany. Je ne pouvais rien faire en ce temps-là. Andeha hiady aho tsy vitako miady aminy Même si je me bats contre elle, je n'y arrive pas satria efa kely ny aiko. parce que je suis déjà malade. Ka rehefa miditra amin'ny efitrano misy anay izy anankiroa Et quand ils entrent dans notre chambre, dia makeo ambaravarana ozy izy. je vais vers la porte Dia manosina nataoko eo. et je prononce des paroles de malédiction. Manosina nataoko eo. Je prononce des paroles de malédiction. Mahatratra minitra maromaro aho no manosina azy eo. Pendant plusieurs minutes, je les maudis. Rehefa vizaka mitsangana sy vizaka manosina aho dia miverina makeo amin'ilay canapé indray. Et quand je suis fatiguée de les maudire, je reviens sur le canapé. Dia takizany foana ny fianako izy izy. Et ma vie est toujours pareille. Dia hoy aho taminy fantatra madama fantatra amin'izay ny problème manao. Je lui ai dit, maintenant, je connais quel est ton problème. Ary fantatra amin'izay ny antony matoka anao tsy mety sitrana mihitsy na dia efa nametrana tanana azy. Et je sais maintenant pourquoi tu n'as jamais été guéri malgré les impositions de main. Satria maratra ny fonao. Parce que ton cœur est blessé Dia lasa maloto et ton cœur est impur. tsy madio. Ton cœur n'est pas pur. Noho izany a dia zao ny torohevitra omeko anao. Alors voici mon conseil pour toi. Avy alao ny heliko ny vadinao. Pardonne à ton époux. Avy alao ihany koa ny heliko ny sipa ny vadinao. Pardonne aussi à la femme qui est avec ton époux. Tsy maintsy diovinao androany ny fonao. Tu dois purifier ton cœur Tsy aujourd'hui. maintsy esoronao ao anatin'ny fonao ny fankalana. Tu dois enlever de ton cœur la haine. Fa raha tsy zany dia tsy ho sitrana mihitsy ianao. Sinon, tu ne seras jamais guéri. Rehefa nambarako tamin'izany dia nanomboka nivavaka izahay. Quand je lui ai annoncé cela, nous avons commencé à prier. Fa tsy nety nanao vavaka izy. Elle ne voulait pas prier. Tsy nety nanao vavaka mihitsy izy. Elle ne voulait pas du tout Satria prier. tena maratra be mihitsy ny fony. Parce que son cœur était vraiment très blessé. Dia voly ihany koa tena namatotra ny fony. Et le diable liait vraiment son cœur. Dia nampahery a. Et je l'ai encouragé. Tamin'ny farany nanaiky nanao vavaka ho an'ny vadiny izy. À la fin, elle a accepté de prier pour son époux. Toy izy mivavaka hoy aho. Continue à prier, lui ai-je dit. Dia avy alao eo rehetra'Andriamanitra ny heliko ny vadinao. Pardonne à ton époux devant Dieu. Aza mielona intsony izy. Pardonne-lui. Laza ho amin'Andriamanitra amin'ny alalan'izao vavaka iarahantsika manao zao fa ho avelanao ny heliko ny vadinao. Dis à Dieu à travers notre prière que tu pardonnes à ton époux. Dia nataony tokoa ilay vavaka. Et elle a fait la prière. Fa rehefa tonga tao amin'ilay momba n'ilay ramatoa sipa ny vadiny izahay Et quand on a parlé de la femme qui était avec son époux, dia tsy nety namela ny heliko ny sipa ny vadiny izy.
Elle ne voulait pas lui pardonner. tsy nety mihitsy izy Elle ne voulait pas du tout. no tambatambazako izy tamin'izany fa tsy nety Je l'ai encouragée, mais elle ne voulait pas. dia nataoko an'izao to amin'ny lamosy mihitsy ny tanako ataovy ranabavy fahamonjy anao Andriamanitra fa tsy nety mihitsy izy Et je lui ai tapoté le dos, je lui ai dit, prie, mais Dieu va te sauver. Mais elle ne voulait pas. efa ora vitsivitsy ny laninay Et après quelques heures, zay izy vao nanapa-kevitra hoe amela ny eloko ny sipany vadiny c'est là qu'elle a décidé de pardonner à l'autre femme qui était avec son époux. fa mielony rosolo tamin'ilay famela-keloka nitomany be mihitsy izy Mais avant qu'elle ne lui ait pardonné, elle a beaucoup pleuré. nitomany mafy be mihitsy izy Elle a pleuré abondamment. nifikify zao mihitsy ny lohany tamin'izany Elle a vraiment remué la tête. rehefa vita zay dia nanomboka namela ny eloko eloko ny sipany vadiny izy Et après cela, elle a commencé à pardonner à cette femme. dia lazao amin'Andriamanitra hoe ho avelako ny elokora matoy io Dis à Dieu que tu pardonnes à cette femme. dia taorina zay dia nitoizako ny fametra-tanana Et j'ai continué à lui imposer les mains. nisitrangiko tamin'ny anaran'i Jesosy ny fony maratra J'ai guéri au nom de Jésus le roako tamin'ny anaran'i Jesosy ny devolina maritra ny fony J'ai chassé au nom de Jésus le diable. sorany Andriamanitra fa teony eo dia niasa Andriamanitra Gloire à Dieu, car à l'instant même, il a agi. dia mielony isaranay dia zao ny teny nataoko tamin'ilay ramatoa Et voici ce que j'ai dit à la femme. rehefa toka indray ny fotoana ka toka ao ny vadinao miaraka amin'ny sipany Quand le moment viendra où ton époux viendra avec l'autre femme, dia aza malozy ny itsony ianao ne les maudis plus, fa tsy firano zareo mais bénis-les. la zao zay tsodrano tianao hitsofana rano azy ireo Donne-leur des paroles de bénédiction. teneny izy hoe mamela anareo libre aho Dis-leur que tu les libères. vitanao ve zany ranabavy Est-ce que tu arriveras à le faire? Eno Sœur? izy. Oui, dit-elle. dia nisaraka izahay Et nous nous sommes séparés. akory ny zavamagaga riavana Il y a eu un miracle, bien-aimé. fa tena no pratikeny zany torevitra mieko azy zany Elle a vraiment pratiqué ce que je lui ai dit. roa andro tateoriny niverina izy 2 jours après, elle est revenue. tahaka an'ireny vehivavy tsy narary amataonan'ireny izy tamin'izany Elle ressemblait à une femme qui n'a jamais été malade pendant des années. natataka tsara ny vatany Son corps était en bonne santé. ary le rano tsatra tsy nandeha intsony Elle n'était plus malade, il n'y avait plus de sang. herinandro tateoriana nangataka tamiko izy hoe tsy hofirano fa andeha ho an'ny morondava aho mba akarivotra fa any ny reniko Une semaine après, elle m'a demandé de la bénir, qu'elle va aller à Murundava parce que sa mère est là-bas. inona moa tiako ambara amintsika rehetra toka eto Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Andriamanitra zay vavatsika riavana tena tia antsika rehetra izy Le Dieu que nous adorons, bien-aimé, il fait sur nous. rehefa nanapa-kevitra ho an'i Jesosy isika Quand nous avons pris la décision pour Jésus, rehefa hitan'Andriamanitra fa nandray an'i Jesosy isika quand Dieu voit que nous avons reçu Jésus, dia vonina be mihitsy Andriamanitra aneo zavatsoa amintsika il est vraiment prêt à nous donner des bienfaits. vonina be mihitsy Andriamanitra aneo fahasoavana amintsika Dieu est vraiment prêt à manifester de la grâce dans raha notre tsy vie. zany ve nilaza ny baiboly fa ao an-danitra ao misy zavatra tsy molita ny maso tsy mbola resofina tsy mbola nitsytaom-potsika kanefa no manin'Andriamanitra ho antsika zay manana an Jesosy C'est pourquoi la Bible dit que dans le ciel, il y a des choses que nos yeux ne voient pas, que nos oreilles n'entendent pas, qui n'est pas monté dans notre cœur et que Dieu a préparé pour nous. ary anisany mamaky an'Andriamanitra amin'izao taona 2024 dia avitsika izao Et pour cette année 2026, dia ny anatanteraka faingana fara zay aingana indrindra andreo tsodrano sy ireo teny efa navotsitra ho anareo Dieu veut réaliser le plus vite possible toutes les bénédictions que nous avons relâchées. fahasoavana daholo zany rehetra izany riavana Tout cela est une grande grâce, bien-aimé. ary mianao fa zany mihitsy no ato zao afatra spesiala entiko anareo zao Et c'est la raison de ce message spécial que je vous annonce. mila sitranina ny fonao Tu dois guérir ton cœur. mila esorina aminao ny devoly zay namatra ny fonao Il faut chasser le diable qui a lié ton cœur. noho zany miomana ny andray ny fanasitranana sy ny fanafahana androany Alors prépare-toi à recevoir la guérison et la délivrance aujourd'hui. andao tsika rehetra hivavaka amin'izao ora izao Nous allons tous prier maintenant. manaova fifonana ho an'ireo olona
zay nanisy ratsy anao na reo olona zay nanafitoana anao ianao. Fais des prières de repentance par rapport aux personnes qui t'ont blessé ou qui t'ont offensé. Lazao amin'Andriamanitra fa vonona ny amela ny heloko ireo olona ireo ianao. Dis à Dieu que tu es prêt à pardonner à ces personnes. Fa ianao kosa manava fiforana sy fibebahana satria namela ny fonao na ratra ianao. Et toi, fais une prière de repentance parce que tu as laissé ton cœur blessé. Manava fifonana sy fibebahana satria namela ny devoly namasitra ny fonao ianao. Fais une prière de repentance parce que tu as laissé le diable lier ton cœur. Rehefa vonona iroso amin'izay dikan'izay ianareo Et après cela, dia hivavaka ho anareo aho. je vais prier pour vous. Hisy fanafana lehibe androany. Il y aura une grande délivrance. Hisy fanasana magaga androany. Il y aura une grande guérison. Ary aoriana ty fotoana androany ety hisy zavatra lehibe tsy takatra saina ho ataon'Andriamanitra amintsika rehetra. Et aujourd'hui, il y a des choses extraordinaires que Dieu va faire ici. Ka raha sitrakareo dia andao hitsaka antsika rehetra dia hanao ilay vavaka arak'izay efa naniantanako teo. Si vous voulez bien, nous allons nous lever et prier comme je l'ai dit. Apetra amin'ny fonao ny tananao. Mets ta main sur le cœur. Andriamanitra ray anay eo. Dieu notre Père, Mamindra fo amin'ny olona rehetra toka eto anao. pardonne à tous ceux qui sont ici. Tsy miafina aminao ireo olona izay manana fo maratra. Tu vois toutes les personnes qui ont des cœurs blessés Ka toka maloto ny fony. et son cœur est impur. Tsy madio ny fony. Son cœur n'est pas pur. Ary tsy mavita mamela heloka izy. Il n'arrive pas à pardonner. Tsy miafina aminao ihany koa ireo olona izay voafatry ny devoly eo amin'ny fony. Cela n'est pas caché à tes yeux, toutes les personnes qui, Ka sont lasa liées par ory sy le diable, fadiranovana izy. qui souffrent et qui sont dans la douleur Ary matsapa marary fo. et qui ont mal au cœur. Zay rehetra toka eto voakasika izany. Tous ceux qui sont ici et qui sont concernés, Hositranao ny fony maratra. tu vas guérir leur cœur blessé. Hoe soronao ny gadra ny devoly eo amin'ny fony. Tu vas enlever le lien que le diable a Amin'ny fait alalan'ny sur ton vavaka cœur. tao ampanomponao. Et après la prière de ton Anio ny serviteur, herinao magaga ianao. tu vas faire quelque chose d'extraordinaire. Misaotra Andriamanitra Merci au Dieu. amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus, Ndao tsika rehetra hiaraka hivavaka arak'izay afatra nentina ho antsika izay. nous allons tous prier selon le message que nous avons annoncé. Ho anareo izay na tokantrano aoka hivavaka tahaka anay eto amin'ity toerana ity ianareo. Pour vous qui êtes en ligne, priez comme nous faisons ici. Toy izy mivavaka ho antsika rehetra azy. Continuez à prier. Apetra eo amin'ny fonao ny tananao. Mets ta main sur le cœur. Toy izy mivavaka ho antsika rehetra. Toy izy mivavaka ho antsika rehetra. Ataovy manan-danja amintsika ty fotoana androany ity. Ataovy manan-danja amintsika ty fotoana androany ity. Halleluja. Aza vela aratra intsony ny fonao. Aza vela ho gadrainy devoly intsony ihany koa ny fonao. Mba toka ty taona diavintsika ity arak'ilay tsodraso sy ilay tena votsotro hoe taona tsara indrindra ho antsika ty taona ity. Samy mivavaka arak'izany isika rehetra. Samy mivavaka arak'izany isika rehetra. Andray fanasany tompontsika rehefa avy eo. Everiko fa rariny dia rariny raha ohatra ka ataonao madio ny fonao. Rariny dia rariny raha ohatra ka amela ny heloko ireo olona izay nanisy ratsy anao ianao. Halleluja. Dia mangataka andreo mpikarakara fandraisana avy hatrany dia moatra ty anoloana. Halleluja. Apetrao eo fonao ihany ny tananao.
toy izay mivavaka ho antsika rehetra Continue la prière que tu fais. toy izay mivavaka ho antsika rehetra Que chacun continue sa prière maintenant. Andriamanitra raikio Notre Père, fantatro fa ty anay rehetra ianao et nous savons que tu nous aimes chacun de nous. mamindra fo am'izao fiangonana zao ianao Et tu donnes ta bienveillance à chacun de nous ici maintenant. mamelaneloko zao fiangonana zao ianao Et tu pardonnes à ton église ici maintenant. ka reo zay mangetaheta ny anadio fo Et que tous ceux qui ont soif de purifier leur cœur, dia ho avelanao tokoa ny eloka vitany et tu vas vraiment leur pardonner de leurs péchés. ary ho sitrana ny fo maratry Et tu vas guérir les cœurs brisés. ho afaka gatrany devoly Et tu vas délivrer des ho emprisonnements. ataonao zany Andriamanitra Tu vas vraiment le faire, Dieu, maintenant. manginona daholontsika rehetra Nous gardons le silence maintenant. apetrao fonao ihany ny fantananao Garde encore ta main sur ton cœur. amin'ny anaran'i Jesosy Kristy efa Nazareta Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mandidy ny fanaratsy namatra ny fon'ny olonao miala que tous les esprits mauvais qui ont retenu les cœurs partent maintenant. miala ny fon'ny olona ny fanaratsy namatotra azy Quittez maintenant les cœurs que vous avez prisonnés. saloko amin'ny anaran'i Jesosy ny fo maratry Je bénis les cœurs brisés au nom de Jésus. amin'ity androandroany ity miala ny herin'ny maizina rehetra Et aujourd'hui, que les forces des ténèbres s'en aillent. miala amin'ny anaran'i Jesosy ny herin'ny maizina rehetra Partez au nom de Jésus, forces des ténèbres. miomana ianao fa ho tokany aminao eny ny herin'Andriamanitra manafaka Et prépare-toi maintenant, car la puissance de Dieu qui te libère va venir vers toi. iala rehefa matorany devoly eo ny fonao Que toutes les chaînes du diable vont te ho quitter. sitrana ny fonao maratry Les cœurs brisés seront guéris maintenant. mety hitomany ianao anatin'izany Tu peux pleurer maintenant. tsy ianao no mitomany fa le fanaratsy no malahelo ny toerana ny petrahany Ce n'est pas toi qui pleures, mais ce sont les esprits mauvais qui ho sont dans la tristesse. sitrana ny fonao maratry Et tous les cœurs seront ho guéris. afaka ny famatorany devoly eo ny fonao Toutes les brisures du diable vont être... ahita fahasoavana lehibe anao amin'ity androandroany ity Tu vas connaître une grande grâce. ahita fagagana ianao Tu vas recevoir ton miracle maintenant. matoky fa hiasa Andriamanitra Aie confiance car Dieu agit maintenant. amin'ny anaran'i Jesosy mandidy fanaratsy rehetra ao zay mamatotra fo miala zao dia zao Au nom de Jésus-Christ, je dis à tous les esprits qui lient les cœurs de quitter maintenant ces cœurs. mandidy anareo amin'ny anaran'i Jesosy ao miala tanteraka Au nom de Jésus-Christ, je vous ordonne de partir maintenant. amin'ny anaran'i Jesosy didiko fanaratsy mamatotra fo miala zao dia zao Au nom de Jésus-Christ, que tous les esprits qui tiennent les cœurs s'en aillent maintenant. sitrana ihany koa ny fo rehetra maratry Et je guéris les cœurs brisés maintenant. misaotra tompo Merci Jésus. omena voninahitra ianao Que la gloire te revienne. halleloia Alléluia. andao mbola hivavaka anao vavaka hisaotra n'Andriamanitra isika rehetra Faisons une prière pour remercier notre Seigneur. dia ao anatin'izany ho zaraina amintsika eny ny mofo sy ny divay ho fanatrehantsika ny fandraisa fanatsan'ny tompo Et durant la prière que tu fais, nous allons recevoir le pain et le vin.
tazomeny tananao ny mofo sy ny divay. Garde entre tes mains la coupe et le pain. Ao anatin'izany andao tsika rehetra mbola hiaraka no vavaka hatrany hatrany ho fanomanantsika ny fandraisana ny fanantsany tompo. Et dans cette communion, nous allons continuer à prier à notre place pour nous préparer devant la table du Seigneur. Raha tena no diovinao ny fonao ary namela ny heloko ireo olona na nisy ratsy anao ianao. Et si tu as vraiment pardonné de tout ton cœur toutes les choses qui t'ont endurci, Dia ho fahasoavana ho antsika rehetra ny fandraisana ny fanantsany tompo androany. et la table du Seigneur aujourd'hui sera une grande grâce pour toi. Toy izany ny vavaka tompoko. Et continue ta prière encore. Toy izany ny vavaka tompoko. Continue encore ta prière sur place. Irahantsika manao le hira hoe maniry mafy ao. Nous allons faire ensemble ce chant de louange maintenant. Samy manao hira isika rehetra tompoko. Aoka tena anatrika an'Andriamanitra tokoa ianao. Dia mangina isika tompoko. Et nous gardons le silence maintenant. Voalazany Baiboly fa rehefa nivory Jesosy niaraka tamin'ireo mpianatra. Car la Bible nous dit, lorsque Jésus était réuni avec ses disciples, Dia nandray mofo Jesosy ka nisaotra ny rainy izy. il prit le pain et rendit grâce au Seigneur. Taoriny azany dia hoy Jesosy tamin'ireo mpianana. Et Jésus dit aux disciples, Ano ity fa ity ny tenako zao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. prenez ceci, ceci est mon corps, faites ceci en souvenir de moi. Tompo, ity tananay mpanomponao ny mofo izay lazaina efa tenanao. Notre Père, le pain est dans les mains du serviteur que tu dis que ceci est son corps. Inana ny tenanao zahay amin'ity androandroany ity. Nous allons prendre ton corps maintenant. Tsy ho adinonay mihitsy ny famonjena lehibe vitan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Et nous n'oublierons jamais le grand sacrifice que Jésus-Christ a fait sur la croix. Fa zany no miantoka ny fandresena lehibe ho anay amin'ny lafin-javatra rehetra. Car c'est cela même qui est la garantie de notre vie maintenant. Misaotra Jesosy eo. Merci Jésus-Christ. Efa ela tananao ny mofo tenan'i Jesosy amin'izany amin'ity androandroany ity. Prends le pain qui est entre tes mains maintenant. Dia nandray ny kapoaka ihany koa Jesosy misy ny divay. Et Jésus prit la coupe qui contenait le vin. Nisaotra ny rainy izy taorina zany. Il remercia le Père
ary nomeny andreo mpianatra le divay. Et il partagea la coupe remplie de vin à ses disciples. Dia hoy Jesosy sotroinareo ity fa tia norako izay alatsaka ho fanavotana ny olona rehetra. Et Jésus leur dit, prenez de cette coupe, ceci est mon sang qui a été versé pour le salut du monde. Misaotra Jesosy eo ny amin'ny fitiavanao anay. Nous te remercions Jésus-Christ pour ton amour pour nous. Fa nanaiky niaritra ny mafy teo ambony azy fijaliana ianao. Car tu as accepté d'avoir été sacrifié sur la croix pour nous. Nanaiky nalatsa-dra teo ambony azy fijaliana io ianao. Et tu as accepté que ton sang soit versé sur cette Ho croix fanavotana Andriamanitra anay. pour notre salut. Ka dia misaotra ray. Et nous te remercions, Père. Efa ilay tananao ny divay androany. La coupe est entre tes mains Ino maintenant. rano Jesosy. Ceci est le sang de Jésus. Sotroy zany amin'ny andro androany ity. Prends ce sang de Jésus. Ny foko ry mpamonjy mangetahetalanao maniry lalandava ikambana aminao tsy afaka ampoko ny ivavaka mitevy firatsay evetrany namantsika ato ho fisaorana any Andriamanitra no so fandraisana ny fanasan'ny tompo vita androany izao. Nous allons prier ensemble maintenant, chers frères et sœurs, pour remercier notre Dieu pour ce repas de la Sainte Seine. Père Céleste, nous te remercions encore aujourd'hui par une grande grâce que tu nous as donnée d'avoir pu partager ce repas du Seigneur encore. Nous savons, notre Père, que c'est par ta bienveillance, c'est par ton amour que nous sommes encore ici avec toi dans ta maison. Et nous savons que tu nous as guéris aujourd'hui de toutes les maladies de nos cœurs, de toutes les chaînes qui nous ont enchaînés. Tu les as brisées. Et c'est une grande grâce que tu nous as donnée aujourd'hui. Nous sommes à toi, notre cœur est à toi maintenant, notre Dieu. Et nous te remercions pour ce repas que tu nous donnes, que nous pouvons encore nous souvenir de ton amour pour nous, que tu nous as sauvés et que tu as donné ton Fils Jésus-Christ qui a versé son sang et qui a donné vraiment un grand sacrifice pour nous. Merci Père éternel. Merci car nous sommes tes enfants et nous marchons avec toi et nous sommes remplis de ton esprit. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Andao tsy anao hira anankiray ho fanehoana faliana.